Faly miarabantsika tsirairay amin'ity larobia fa 17 ny volana janoary ity. Manona fahasoavan'ny tompo aminao amin'ity maraina ity ary mangataka ny fanahy masina isika mba hanome hery anao mandrakariva anatin'ny ady izay hatrehanao. Aloha indiratsika ny amin'ny mofinainan'io dia hivavaka isika. Ry tompo mpanjakana io, velom-pisaorana anao izahay satria mbola nomenao izao maraina izao indray. Misaotra tompo izay mitantana ny fiainanay, misaotra ihany koa satria ianao ny loharan'ny fiainanay. Misaotra satria raha mbola eto izahay dia noho ny fitiavanao izany. Misaotra ihany koa satria tsy mba mandao anay ianao. Misaotra tompo satria manaiky ianao hiaraka aminay. Misaotra tompo satria Andriamanitra miay ny zanany tokoa ianao. Andray ny teninao izay ankehitriny. Misaotra ihany koa manaiky hiaraka aminay eto ary misaotra hamoky zavatsoa ao aminay tsirairay avy. Anaran'i Jesosy, amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe mandresy tahaka ny nandresen'i Kristy. Nalaina amin'ny Jaona 4:17-70. Manao hoe izany teny izany afa nolazaiko taminareo mba hananareo fiadanana amiko. Satria amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana nefa matokia izao efa naharesy izao tontolo izao. Amen. Famelezana mafimafy kokoa no mbola ataony amintsika no nataony Satana tamin'i Kristy. Fanteantoka lehibe no efa teo anatrehany na i Kristy na izy no mpandresy. Raha manohitra ny fakapanahy mahery vaika indrindra nalefany Kristy ary tsy vitan'ny Satana nitarika azy hanota dia fantany fa tsy maintsy ho very ny heriny ary ho faizina amin'ny fandravana maharitra mandrakizay izy amin'ny farany. Noho izany dia miasa mafy tamin'ny kely lehibe Satana mba nitarana hitarihana ihany koa ny Kristy hanao fahadisoana ka dia handresy azy izy. Tsy alaim-panahy amin'ny fomba feno fikirizana sy tsy mifaditsovana tahaka izay natao tamin'ny mpamonjintsika ianao. Eo amin'ny lalany mandrakariva i Satana. Moa ve ny olona hifikitra amin'ny herin'Andriamanitra ka hanohitra ny Satana amin'ny finiavana sy ny faharetana tahaka nanomezan'i Kristy ohatra ho azy eo amin'ny tolona nataony tamin'ny fahavalo tany an'efitra ny fakapanahy? Tsy afaka hamonjy ny olona amin'ny herin'ny hafetsen'i Satana Andriamanitra raha tsy ny sitrapon'ilay olona ihany. Tsy maintsy miara-miasa amin'ny hery maha-olombelona azy izy ary ampiny ny herin'i Kristy izany izay avy amin'Andriamanitra mba azahoany manohitra sy mandresy na ahoana na ahoana izy io. Raha fehezina dia tsy maintsy mandresy tahaka nandresen'i Kristy ny olona amin'ny alalan'ilay fandresena izay tombontsoa ho azy ny nahazahoana izany. Tamin'ny anarana mahagaga an'i Jesosy dia afaka no tonga mpandovan'Andriamanitra izy ary mpiara-mandova amin'i Jesosy Kristy. Tsy ho tanteraka izany raha i Kristy irery no nitolona teo amin'ny fahazahoana sy fikirizana ny fandresena. Tsy maintsy manao ny anjarany ny olona ary tsy maintsy mpandresy noho ny aminy amin'ny alalan'ny hery sy ny fahasoavana nomeny Kristy azy izy. Tsy maintsy miara-miasa amin'ny Kristy ny olona eo amin'ny asa mafy atao azahoana ny fandresena. Ka amin'izany no ahatonga azy ho mpiombina anjara amin'ny voninahitry Kristy. Nandresy ny mpamonjy mba ampisehoana amin'ny olona ny fomba mety azahoana an'izany fandresena izany ihany koa. Notoherin'i Kristy tamin'ny tenin'Andriamanitra avokoa ny fakapanahin'i Satana rehetra. Tamin'ny fitokiana tamin'ireo teny fikasan'Andriamanitra no nandraisany hery hankatoy ny didin'Andriamanitra ka dia tsy nahita tombony ny mpakafanahy. Noho izany dia aoka ho herinao Kristy tsaroa fa vonona ny hanome hery anao sy hiady amin'ny fakapanahy rehetra i Kristy. Hanome hery, hanome ny fahaiza-manao, hanome ny toe-tsaina ilaina ihany koa mba hahatonga antsika ho mpandresy mandritra an'ireny fotoana ireny. Aza miady irery ary aza mahatsiaro ihany koa na mahatoky tena fa ho voatohitra ao amin'ny herinao ny fakapanahy fa mitokia amin'ny herin'i Kristy irery ihany. Hivavaka isika
raha ny mahalala tsara indrindra mbola misaotra anao indray amin'izany teninao izany. Misaotra tompo ao izay mitaona anay mba atoky anao. Ianao ilay tompo mifandresena ary ianao no efa nandresy ny fakapanahy no angatahanay mba hiasa ao aminay sy ho amin'ny ankohonanay mba ahafahanay mandresy ny fakapanahy ihany koa. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Savior.